Izantsika anatin'ny sosialy indrindra ny vaovao nanantanteraka fietsiketsehana hoentina hanoherana ny famakiana lalana izay ataon'ny olona iray manorina trano eny Amboditsiry ny ampahan'ny mponina eny an-toerana. Lalana iray ifamezivezen'ny maro ny lalana iray eto Amboditsiry. Omaly dia nisy ny famakiana n'izany lalana izany ka nanantanteraka fietsiketsehana ireo mponina voakasika izany. Anisan'ny mponina eny an-toerana ny mpikambana eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita Rakotrindrabe Jean. Le fisian'le fietsiketsehana aloha zany dia fietsiketsehana pilaminana io, tsisy hoe anao korotana zany. Fa ny antony io zany dia fanatsaharana le asa famakiana lalana saika ataon'le olona fanolobodirindrina aminay eto. Ka ny antony moa dia tsotra. Ny fanambarana azonay moa dia hoe fandefasana ranonorana izy io. Rohatra ka ranonorana nefa tokony azo alefa amin'ny arabe fotsiny zany ary tsy mila famakiana lalana. Fa rehefa jerena le autorisation zay soniavin'ny directeur technique dia fandefasana OUG. Rohatra ka azo eritreretina ny hoe fahazahoana lalana fandefasana OUG zany izay dia mangataka ary mba te hanana toky fa tena OUG azo eritreretina hoe efa voadio ihany ratsiratsy azy ary filtré no alefa amin'izany fa tsy sanatry ny vava rano avy any amin'ny lavapringa no alefa amin'ny canal satria tsy égout aloha mariako tsara mihitsy fa tsy égout misy eto fa canal d'évacuation ny eau pluviale dia azo atao hoe ny OUG koa hoe rano avy amin'ny bassin azo alefa amin'izany fa rohatra ka rano avy any amin'ny fosse septique dia tokony ny alefa poizara. Mampanahy ihany ho ity farany ny mikasika ity fanorenana ity izay tsy manaraka ny fepetra maro tokony arahana raha tsy laza afa-tsy ny tsy fanajana ny elanelana amin'ny trano, ny tsy fanajana ny implantation au sol sy ny maro hafa koa. Ny mponina eto amin'ity faritra ity dia mangataka ny avy eo anivon'ny commune mba hidina hijery ny tena zava-misy eny an-toerana.